Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmerabantsika ry havako tratra ity sabotsy 17 ny volana aogositra ity. Ny mofinaina voalahatra dia ny marika toko 4 andininy 10 ka hatramin'ny andininy 20. Marika toko 4 andininy 10 ka hatramin'ny andininy 20. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary atao amin'ny mangingiana izy dia nanontany azy ny amin'ny fanoharana ireo nomba azy mba amin'ny 12 lahy. Ary hoy izy taminy, ianareo no efa nomena zava-miafina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa amin'ireny izay nivelany kosa ny zavatra rehetra dia atao amin'ny fanoharana. Mba hijery mandrakariva ihany izy fa tsy hahita, ary mba handre mandrakariva ihany izy fa tsy hafantatra, fa andrao hibebaka izy ka avela ny elony. Ary hoy izy taminy, tsy azonareo va ilay fanoharana teo? Koa ataonareo ahoana no fahafantatra ny fanoharana rehetra? Ny mpamafy dia mamafy ny teny, ary ireto no ilay teny amoron-dalana, dia izay amafazana ny teny, fa rehefa nandray izy dia avy niaraka tamin'izay Satana ka nanaisotra ny teny izay nafafy tao aminy. Ary tahaka izany koa ireto no ilay voafafy teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy, dia izay nandray ny teny ka malaky mandray izany amin'ny hafaliana. Nefa tsy nanapaka ao anatiny ireny fa maharitra vetivety foana, koa rehefa afaka izany ka tonga izay fahoriana na fanenjena noho ny teny dia tafitohana miaraka amin'izay izy. Ary misy hafa koa izay voafafy teny amin'ny tsilo, dia ireo no ilay nandray ny teny, fa ny fiahiahiana izao fiainana izao sy ny fitaky ny harena ary ny filana ny zavatra hafa miditra dia mangeja ny teny ka tsy mamoy izy. Ary ireto no ilay voafafy teny amin'ny tany tsara, dia izay mandray ny teny ka mandray azy dia mamoa, ny sasany avy 30 eny, ny sasany avy 80 eny, ary ny sasany avy 100 eny. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Fanoharana izay efa mahazatra atsika ry havana, ity fanoharana ity. Fanoharana momban'ny mpamafy, momban'ny nivoaka ny mpamafy. Ilay teny hoe nivoaka dia ny tena mahalaza azy ary ao anatin'ny fombolana teny Grika dia hoe dia nidina ny mpamafy, dia nidina ny mpamafy. Izany hoe ilay mpamafy dia Jesosy nidina avy tany an-danitra, izay no azo ilazana azy, dia nidina izany hoe Jesosy nidina avy any an-danitra ary namafy. Dia namafy tamina toerana telo, tamina karazana tany telo, dia teny amoron-dalana, teny amin'ny vatolampy, teny amin'ny tsilo, ary teny amin'ny tany-tsara. Fanoharana no nanazavany Jesosy ity andin-tsoatra masiny ity ry havako, ilay lesona zany dia fanoharana. Manan-danja be ity fanoharana ity araka ny marika. Tsy tokony adinointsika fa marika dia 7 ihany no fanoharana izay tany izay ny marika, 7 ihany. Raha ohatra ka misy 12 ny fanoharana ao amin'ny Matio ary 7 ny fanoharana ao amin'ny Lioka, dia 7 monja ny fanoharana ao amin'ny marika. Dikan'izany notsongainy marika manokana ireto fanoharana vitsy reto 7, izany hoe apaha-3 ny fanoharana ao amin'ny Matio ary apaha-4 ny fanoharana ao amin'ny Lioka, mba fanoharana ao amin'ny marika kely zany. Dia notsongaina zany itony fanoharana itony zany isan'izay zava-dehibe mihitsy amin'ny marika. Zava-dehibe amin'ny lafiny ahoana moa? Zava-dehibe satria miresaka ny fanjakan'Andriamanitra, miresaka ny momban'i Jesosy, miresaka ny momban'ny fifandraisan'i Jesosy, ny asan'i Jesosy amin'ny fiarahamonina, ampino, ary indrindra miresaka ny antom-pisian'i Jesosy, ny antony nanarahanan'i Jesosy aty amin'izao tontolo izao. Nivoaka, nanidina mba hamafy, niala ny fanjakan'Andriamanitra hitondra voatsara. Jesosy nidina avy any an-danitra hitondra voatsara. Dia lay voa dia mitovy ihany. Voa anankiray ihany no nafafy tamin'ny toerana 4. Dia teny amoron-dalana, teny amin'ny vatolampy, teny amin'ny tsilo, teny amin'ny tany-tsara. Dia Jesosy ihany manazava ny hoe misy ireo voafafy teny amoron-dalana dia tsy afa-tsy akory fa raha vao nafafy teny amoron-dalana izy dia tonga voromanidina dia nihinana azy. Izy ilay voromanidina
satana zany hoe tsy naniry akory tsy nanana tany naniriny akory tsy tonga zava-maniry akory le vo de efa niara sady misy zany reo zay tena tsy nandray mihitsy nyaino ihany izy teo ihany izy fa tsy nisy nininako ny tamy mihitsy le tenin'Andriamanitra dia ao koa ny voavofafy teny amin'ny vatolampy zany hoe vatolampy tany mantsy any de mandrakariva misy vatolampy ao ambany fa arakaraka ny tany misy a lasa lalina be va tonga le vatolampy misy hatramin'ny hoe ohatra hoe 80 metatra 100 metatra vao misy vatolampy misy marivo kely mihitsy satria le vatolampy dia ndraindray misondrotra de ndraindray zara fa misy tany eo ambony de nisy voavofafy tam'ireny vatolampy reny de io ndray de karazan'olona zay mba nandray ihany izy de mba faly ihany izy nafinaritra zany teny zany mety tena mampitondra fifahiny saingy zao tsy naharitra le izy satria tsy lalipaka ka raha vao tonga ny fizantoetra ny fahoriana ny zava-tsarona de zao miala izy ary nisy kosa ny voavavy teny hoe mitsilo zany hoe tena toerana afaka anirina mihitsy satria matoa misy tsilo dia matoa misy zava-maniry de afaka maniry tsara zany hoe tena tany azo volena tany afaka efa misy zava-maniry ao de afaka naniry tsara lay vo saingy zao niara-naniry tamy tsilo izy de inona zany fa le olona zay mba mandreny tenin'Andriamanitra ihany ho Jesosy fa de miay be rena am'ty fiainanyity varina amin'ny arena varina amin'ny olona buzy io miteny anglisy zany hoe olona difotra lava olona totsotry ny aiam-piainana mba mietreritra finoana sy fivavahana ihany saingy vonjena ny atsy vonjena ny eroa mamy ny atsy finy eroa takarina ny asa ry vonjena be reina na amin'ny fitadiavam-boly io na amin'ny asa io na amin'ny olam-piainana io de zao mba naniry an'le tenin'Andriamanitra saingy zao voakejan'le olam-piainana voakejan'lay olona buzy maika lava tsy manam-potoana tsy manana irena de tsy nitombo le tenin'Andriamanitra fa nisy kosa ny voafafy teny amin'ny tany tsara voafafy teny amin'ny tany tsara dia tsinona tsy akory fa rehefa voafafy teny amin'ny tany tsara izy de naniry dia nisy na mo 3 eny nisy na mo 1 eny ary dia afaka nivelatra tsara zany ilay vo teny amin'ny tany tsara vao tsela koa zay manodidina indrindra zao mofinaina voalahatra zao no nanaitra ny atsika ny boky anankiray zay nosoratana vehivavy filôzôfy frantsay anankiray mikasika ny hoe ny fiafaran'ny fivavahana kristianina la fin de la chrétienté boky izy io an zay vao nivoaka tamin'ity taona araiky amby roapolo sy roa arivo ity édition cerf zay nanaitra tokoa fanazavany hoe ho avy a ny fotoana zay tsy maintsy ho avy ozy ny fotoana zay hifaranany antsoina hoe fivavahana kristianina raha mamaky ity mofinaina voalahatra anio ity zay afaka malala de lasa nieritreritra tokoa raha ohatra ka ampifanatonna lay fanazavany ity ramatoa ity mpanoratra frantsay filôzôfy frantsay ity sy ny fanoharana nataon'ny tompo mampieritreritra satria izy manao hoe ny zavatra rehetra mitranga kehitriny de maneho ny fialanaina mihitsy ary raha zay nazy ilazana azy mizotra ho amin'ny fialanainy ny fivavahana kristianina izy de tena anaty fivavahana kristianina fa tsy olotsolotra akory ny antony de ireo marodre fahitana ny fitampitsoran'ny fivavahana zay efa nisy taloha fivavahana kristianina izy dia saika hita daholo ankehitriny ary mampieritreritra mihitsy mampieritreritra hotsika teo satria ohatran'izay nafafy hatramin'izay de ndraindray misy ny tsy maniry misy ny maniry fa tsy latsapaka misy ny latsapaka fa tsy nivelatra ary betsaka lavitra no tojo an'izany reo vonafafy tamin'ny filazantsara fanazavany zay marodrefy zay anazavany hoe efa miova ny vavahana kristianina efa miamiditra ny fivavahana hafa ny fanompontsampy ny paganisma dia efa miverina miamahazo vahana indray ny
ary ny maridrify izay ilazany zany dia ny fitombonisan'ny ireo olona zay ataontsika hoe aty ireo olona zay tsy hoe tsy mino an'Andriamanitra mihitsy ny ko fa misy ko ireo olona zay mitonona ho tsy misy tsy manana fivavahana na tsy manaraka fivavahana, tsy mitsaha amy tompo, tsy mitsaha amy tompo, tsy mitsaha amy tompo. Raha tondray mijery a dia raha ohatra ka 10 taona lasa zay any tany Etats-Unis 200 ihany ny olona izay miteny hoe zay dia tsy manaraka fivavahana na iza na iza. Tsika miresaky zao de ny apahefatry ny Amerikanina dia miteny manao hoe zay dia tsy manana fivavahana manokana. Ny ataove ny tsy frantsa satria ny akaiky atsika dia any amy taona 10 taona lasa dia 450 isanjaton'ny zaza teraka ao anatin'ny 3 volana de vita batisa. Ao anatin'ny 3 volana aterahany de vita batisa. Amizao tsika miresaky zao dia tsy ampy 2 isanjaton'ny zaza ny vita batisa amy 3 volana naterahany. Be de be lay totanisa ary ity madame zay ity renim-pianakaviana ity mpanoratra ity Chantal Delsol zay nanoratra ny hoe la fin de la chrétienté ho tsika teo de nanazavany hoe ny moral de efa tsy nahitanao fa mitambotsitra vavahana kristianina de tsy ny vavahana kristianina intsony manome ny moral ny toetsaina fa efa ny sampy na ny maromaro koa ny fanjakana zay efa tsy milafika eo ambony vavahana kristianina intsony ny fototra eo renany. Ohatra ny fiatobohan'izany izy de tamin'ny izao ahitantsika zao ny IVG interruption volontaire de la grossesse, ny momba ny suicide zany hoe lay valeur lay sotoavina moral zay miainana nandritry ny taonjato 720 720 aza dia efa rava daholo zany rehetra. Fampietretana zany rehefa malala eo mpamakina toy ny tenin'Andriamanitra itony fanoharana tenenin'i Jesoa tony manao hoe manahoana tokoa moa lay vonina fafy, manahoana ny tenin'Andriamanitra retsika, sokajina tany manahoana isika mandre ny tenin'Andriamanitra, inona ny ako ny tenin'Andriamanitra eo amin'izao tontolo zao amizao tsika miresaka zao. Fa ny fijeryn'ireo filôzofy ireo mpandinika fiarahamonina dia miena ny herin'ny vavahana kristianina. Atoka jerena amin'ny aratsoatra masina de tsy de mahagaga loatra zany. Jesoa efa niteny hoe any aparany any, zany hoe arakaraky ny ainy akekezan'ny farany no ialan'ny olona amin'Andriamanitra, arakaraky ny hanakekezan'ny fiverenan'ny tompo, zany hoe toy ny lalàna efa napetraky ny tompo mihitsy na lalàna efa nampahafantarin'ny tompo melono hoe tsy maintsy hiena ny fitiavan'ny olona n'Andriamanitra, hiena ny fifikiran'ny olona ny fivavahana ary hipotra kosa ireo karazam-pivavahana maro samihafa zay anentsika ny kristianina, anentsika ny mpino. Noho zany dia afaka asa tsisy mahalala isika fa ny tenin'Andriamanitra no milaza zany, fa tsy maintsy omby amin'ny fanenjehana indray isika, tsy maintsy omby amin'ny fanenjehana asa afaka taonjato folo ve, afaka 500 taona ve, afaka 1000 taona ve, afaka 100 taona ve, afaka samy tsisy mahalala, fa raha toa ka ampifanantonina ny soratra masina sy ny fijery filozofika maro samihafa de mizotra ho am'izany sika. Ity mofona zay voalahatra ho tsika ity ho tsika teo de mamperitreritra tsika zany, mamperitreritra ny hoe manahoana ny fomba andraisatsika ny tenin'Andriamanitra sy ny soratra masina. Misy ny mandre ny tenin'Andriamanitra fa mihevitra zany ho tsinotsinona, mihevitra zany ho tsisy akony. Any ankabeazan'ny olona ankehitriny defa zany. Raha toa ka tamin'ny vanim-potoanan'ny moyen, ataontsika hoe tamin'ny vanim-potoanan'ny réforme talohany de talohan'ny réforme zany dia nany réforme maromarona kokoa de nitondra ny antsoina hoe ny olombelona ny ivo ny zavaboary. Ny réforme ny antsoina hoe humanisme de nitondra ny hoe ny olombelona ny ivo ny zavaboary. Marina loatra fa talohan'ny réforme de talohan'ny fanitsipavahana zany de Andriamanitra no ny ivo ny fiainan'ny olona. Fa rehefa mipotra kosa ny réforme sy ny humanisme de nanomboka tsy kelikely ny olona nietreritra hoe tamin'ny vanim-potoanan'ny humanisme de nanjary ny olona indray no ivo ny zavatra rehetra, zay ny antsoina hoe humanisme, ny olona no ivo ny zavatra rehetra.
ary toa naka ny toerana lasa naka ny toeran'Andriamanitra indray azo ny olona avy amin'ny faraparany zay enantsika izao lasa ndroahan'ny olona indray Andriamanitra tamin'ny alalan'ny humanisme pur ny humanisme madio fotsiny zao de tsy mila n'Andriamanitra fa ny olombelona ny ivo lay finoanan'Andriamanitra lay foi en Dieu lay finoanan'Andriamanitra dia lasa ny orona atao amin'ny finoana ny olombelona fa tsika am'resaka zao de efa mizotra indray tsika mankany amin'ny hoe finoana ny zavaboary lasa tsy Andriamanitra zany efa nesoron'ny olona ka lasa ny finoana ny olombelona ny betsaka ankehitriny dia miaratsy indray satria lasa religion mihitsy ny ekologia zany hoe lasa fivavahana ary amafisiny Chantal raha teo zany ny hoe lasa finoana mihitsy indray ara lasa fivavahana lasa misy moral mihitsy indray aza omeny ny ekologia tsika tsy hoe tsara diso samary fa miteny manao hoe makaizy zao tontolo zao makaizy zay isika izao dia misy amin'ireny sokajin'olona izay mieritreritra fa ny tenin'Andriamanitra de efa ilaozan'ny toetrandro ireny lay olona zay ny tenin'Andriamanitra voafafy amin'ireny sokajin'olona reny fa misy koa nefa ny kristianina ry havako malala kristianina zay banandray ihany ny tenin'Andriamanitra saingy tsy miezaka tsy miaina ny tenin'Andriamanitra kristianina zay mety marivo salosana mino izy ny fitiavan'Andriamanitra ny famelan-keloka saingy zao marivo loatra ny finoana tsy tsy afa-miatrika lay tsy lalipaka ao aminy lay finoana zany hoe mora miova izy ary rehefa ko malala betsaka ny kristianina tahaka zany mora miova ao anatin'ny fizahantsoetra kristianina zay tsy tena mibanjina tsara ny Kristy fa mibanjina olona mibanjina rafitra mety anka tsy mandresy tsy maharitra lay finoana kristianina mety ny tantarako hoe za kristianina satria kristianina ny tantarako fa anka rehefa voahotsikotsona mafimafy de mety miala fa ny kristianina karazana manaka de le kristianina zay efa namafisaka teo hoe kristianina miara-maniry am'izao tontolo zao ny finoana tany tsara ihany izy fa kristianina mety ao anatin'ny fantrana angambany de lasa variana mitady vola na ao anatin'ny arena de variana amin'ny lalao na ao anatin'ny lafin-javatra maro samihafa de manadino ny mivelatra ny mitombo amin'Andriamanitra rehefa ko malala eto zany de tia mpianatra antsika Jesosy zavatra roa de zao io tenin'Andriamanitra io fiainana zay io votsara io de efa nentin'Andriamanitra tamin'ilany Jesosy ety am'izao tontolo zao lay votsara de zao le fiainana nentin'i Jesosy io fiainana nentin'i Jesosy io de afaka maniry sy mitombo ao amintsika fa safidy zany lay izy safidy ny aneketsika haniriny lay fiainana de ny fiainan'ny tenin'Andriamanitra mety eza ary ho tany tsara mety eza ho tany tsara izay haniriny lay tenin'Andriamanitra safidy io fa ny faharoa zay asehon'i Jesosy eto dia tsy hoe safidy fesafidy ihany lay hoe aniriny lay teny tsara fa izao ny votsara koa de samy manany azy misy karazana tany tsara marimarina koa fa tsy hoe votsara misy karazana tany tsara misy mamoly telopolo eny misy mamoly enimpolo eny misy zato eny samy tany tsara fa tsy mitovy ny voavoaka ny tany tsara na de telopolo eny ary izy de efa tany tsara zato eny izy de efa tany tsara ny samy tany tsara ny fiangonana fa misy tany tsara mamobe misy tany tsara mamokely fa tany tsara mandrakariva izy no zany de tsy afaka mifampitsara koa ny samy tany tsara hoe ny antsoina hoe tany tsara de zay mamoa zato eny ihany ny enimpolo eny tsy tany tsara ny telopolo eny zany apahatelony zany fa ny tany tsara de misy karazany maro samihafa ny zava-dehibe zay tokony ho takatritsika zany am'ty fanoaran'ity de zao manao hoe mamantatra ny tenantsika isika tsy ny mamantatra ny hafa ny zava-dehibe fa mamantatra ny tenantsika misy sokajina tany efatra eo aiza ho aiza amin'io ianao aiza ho aiza amin'io ny fiangonana misy atsika aiza ho aiza amin'io ny tokantrano misy atsika tany eny amoron-dalana ve ka
tsy misy mihitsy heviny amintsika izay toroteny izay fampianarana zay hoe miangona zay hoe mivavaka tena karakaina mihitsy aiza amin'io ny tokantranontsika fa sa mba tany any ambony vatolampika dia mba mpanao isam-bolana amin'ny fivavahana na mpanao isan-kerinandro amin'ny fivavahana ihany fa na koa mety hoe isaky ny fotoan-dehibe isaky ny krismasy vao miangona ve sa koa hoe manahoana misy fiainam-bavaka ve sa iainana ve le tenin'Andriamanitra sa tany inona ry havako safidy zany izy fa isika ry havako malala amin'ity tany fandalovany ity de zao ambarany tenin'Andriamanitra fa tsy maintsy hisy ny fitsaran'Andriamanitra ny fizotran'ny tantara dia profo ahitana fa maro ny tenin'Andriamanitra io zay lazain'ilay filôzofindrasantsika tao Chantal dia tena milaza raha atao mifanandra na mpifanatrehana amin'ny baiboly de tena marina io tenin'Andriamanitra io marina io tenin'Andriamanitra io fa tsy maintsy hisy ny fiemorana zany hoe tsy maintsy misy ny fangatsiahana tsy maintsy hisy ny andro mahory fa tsy maintsy ho avy Jesosy hitsara ny velona sy ny maty fa tany inona fotsiny tsika ry havako malala safidy io de engany eo tany tsara ianao satria ianao efa vita batisa satria ianao nino ny famelan-keloka satria ianao nandray an' Jesosy de aza manaiky ho tany Betsilo na ho tany Vatolampy fa mety eza kosa ho tany tsara mahamobe ivavaksika tompo misaotra anao zay nohony amin'ny teninao zay lonaka ka afaka aniry eo amin'ny fiainanay ny fiainanay zay tianao tany lonaka ny riny ny teninao ary ambotelopolo enimpolo eny zato eny ny teninao jereo ny tokantranonay tsirairay avy jereo ny fiainanay tsirairay avy tompo ampitoero aminay ny teninao aza velanao okejay ny ayain'izao tontolo zao na ny tebitebim-piainan'izao tontolo zao ny finoanay sy ny fanoratenanay fa meteza haniry ao am-ponay na ny finoana na ny fahatsaram-piainana na ny fiadanam-ponao Jesosy de taio ny asan'ny fiangonana amin'ny fitohinan'ny filazantsara taio ny asan'ny mpino amin'ny fijoroana vavolombelona amin'ny toerana rehetra tompo ibarika eo reny zao tontolo zao any ny teninao ary engany eo tany tsara ny reny ny teninao ny tokantranonay ny firenenay ny fiangonanao misaotra Jesosy amen